ohatra manaraka dia ny proconsul Christian Rouet. Izy dia masovon'ny Frantsa tany Mali. Izy no nandrindra ny opération Serval, nandresy anireo islamiste tany avaratry Mali. Izy no nandavorary ny fifidianana natao amboletra nampandany ny filoha Sarbakoly IBK Ibrahim Boubacar Keita. Eto Madagasikara misy proconsul koa tompoko, Gilles Dumière. Izy de proconsul nandraikitra tamin'ireny etsy-bahoaka tamin'ny 1970 ireny, araka ny fanazavana nataony amiral Didier Ratsiraka tamin'ny TV Plus tamin'ny 19 septambra. Rehefa nilamina ny tany taoriany 1970 dia araka nazavendra amiral Ratsiraka ihany, Jean Didier Roazin sy Camille Roux. Ireo tsy de niteny firy loatra zany. Raha nipoaka ny etsy-bahoaka 12 niditra antsehatra ny proconsul Stanislas Lefebvre de la Boulay, araka ny fanazavana nomeny amiral Ratsiraka ihany. Tsy faly ny Frantsay raha tafapetraka ny filoha Ravalomanana, olona tsy nivolavolainy. Tamin'ny voalohany tsy retsaika Ramatoa Catherine Grévery Boisvinot sy Andriamatoa Alain Leroy. Fa ny masovo Gildas Lelidec no nanomboka nanozongozona ny sezan-Ravalomanana nanao ny asan'ny proconsul. Fa ny an-Ravalomanana no nataony tonga aloha satria noroahiny i Gildas Lelidec, kanefa 3 volana monja no nipetraka teto tamin'ny 12. Ny Tsongolela Amboe Ravalomanana nandroaka ny Lelidec. Iny no tsotsoromamba ny sarahany Frantsay tamin'ny Ravalomanana. Dia tsy avelan'ny Frantsay mandalo fotsiny ny zavatra toy ireny, ka tsy maintsy faizina mafy i Ravalomanana anome lesona azy sy ny manaraka rehetra. Tsy eken'ny Frantsay raha ny boto indray no androaka patron. De ireny raha 7 ireny no napokany, ary izao ataony tsy mahazo mandia faritany eto amin'ny tandrazany i Ravalomanana. Ny proconsul Frantsay voalohany niatrika ny tetezamita dia Andriamatoa Jean-Marc Chateignier. Izy no anisan'ny vahiny nandavorary ny tondrozotra. Nandimby azy Andriamatoa Jean-Christophe Béliard. Ity ndray tsy azo heverina hoe proconsul satria malemy loatra, dia nosoloan'ny Frantsay masovo maherisetra proconsul tena mahavita azy dia Andriamatoa François Goldblatt. Izy no mibaiko ny opération Betsiboka. Izy no mandrindra ny asan'ireo mpanara-maso ny fifidianana alefan'ny OIF. Izy no andamina ny alabato tanterany CNT sy ny ankatoavan'ny CSB. Efa tonga eto tompoko ny miaramila Frantsay. Za dia mampirisika anao hamaky ny gazety 3 no refy tamin'ny 3 septambra mikasika izany. Fa izany gazety zany dia milaza fa efa misy 10 sy 3 ny miaramila Frantsay tonga eto ankehitriny. Efa tonga eto koa ny délégation na mahafonja nalefan'ny OIF tarian'ny Christophe Guillou. Izy ireo dia aseho mpanampy amin'ny fanaovana fifidianana, kanefa raha ny marina tonga izy ireo andavorary ny alabato. Raha tsy mino zany teniko izany ianao, zonao izany. Ampatsahivoko anao fotsiny ny teny nataony Hamid Karzai, filoha Sarbakoly napetraky ny fianakaviam-be iraisam-pirenena any Afghanistan, ny teny nataony tamin'ny taona 12. Nalaza eran-tany mantsy fa alabato no nahalany azy filoha. Tezitra izy dia niantso mpanao gazety dia nanao valan-dresaka tamin'ny 1 avrily 12. Izao ny tenin'ny filoha Sarbakoly Hamid Karzai. Ekeko fa nisy tokoa ny alabato nahalany ahy, kanefa tsy za irery no nanao azy, fa nanampy ahy betsaka ny vahiny, indrindra i Peter Galbraith, solotenen'ny firenena-kambana, sy ny général Frantsay Philippe Morillon, lehibe n'ireo iraka nalefa ny vondrona Européanina.
nambara fa anaramaso ny fanaovana fifidianana no natongavany Philippe Morillon tany Afghanistan, kanefa nandavorary ny fanaovana alabato no nataony. Ity ny fanontaniana napetraky ny Amiral Ratsiraka malasa fisainana tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ny TV Plus tamin'ny 20 septambra lasa teo. Hoy izy: te hanao fifidianana ve ianareo malagasy, na ino kidona na ino kiatra, sa te hivoaka amin'ny krizy? Marina hoy ny amiraly fa ilaina ny fifidianana, kanefa tsy ampy zany, satria nanao fifidianana ihany ny firenena maro, kanefa mikorontana foana aorian'ny fifidianana. Araka ny hevitro namany Ismaël, izao no fepetra ilaina sady ampy ivoana amin'ny krizy. Fanaovana fifidianana tsy baikoa ny vahiny. Averiko indray, fanaovana fifidianana tsy baikoa ny vahiny. Ilaina izany fepetra izany satria ny fifidianana tsy baikoa ny vahiny ihany no amoaka olo mbo fidy ekeny rehetra. Ampy izany fepetra izany satria raha tsy maneky baikoa ny vahiny ny malagasy, tsy misy tondrozotra, tsy misy didy fitonizika, tsy misy CES manova didy tsy azo ivalozana, tsy misy CNT baikoa ny fatamasamora, tsy misy bulletin tokana tsy mahazatra ny malagasy. Eo anatrehan'izany rehetra zany, tokony tandrina mafy ny FFKM amin'ny zavatra lazainy. Raha vakina mantsy ny fifanarahana nataon'ireo solitaina ny ankolafy efatra teny amin'ny voy presena tamin'ny 4 hatramin'ny 1 Aogostra, de les conventions de paix zany. Misy andalany teny tahaka izao ao: ity fifanarahana ity dia mitaky fanaovana fifidianana demokratika azo inoana mangarahara sy ekeny rehetra ao anatin'ny rivotra politika tony sy milamina. Tsy azo atao ny fifidianana, ho ihany les conventions de paix, raha mbola tsy vita ny fifanarahana ivoaka amin'ny fampionana ny filoha efatra. Kanefa mahagaga nilaza indray ny FFKM tamin'ny 5 septambra teny amin'ny foibe ny FFKM teny Andohalo fa toanany ny fanaovana fifidianana. Izao mantsy ny teny nataony Révérend Andor Modeste Rakoto. Asa lavitra ezaka ny fampiavana nataony FFKM ka azo atao aloha mandritry ary aorian'ny fifidianana, ka tsy tokony isakana ny fanaovana fifidianana. Dia zao ny fanontaniana apetrako amin'ny FFKM: nahoana tsy nangina fotsiny ny FFKM satria ny mangina volamena? Dia mitodika aminareo efatra amin'ny rahalahy filohan'ny FFKM aho izao: tsy hanao famakafakana politika, fa isikina ny fitafian'ny mpaminany, satria tsy manao na inona Jehova Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompo. Araka ny Amosa 3:7. Misy olona milaza fa tsy tokony enona ny olona rehetra miseho ho mpaminany, satria voalaza fa isy mpaminany sandoka. Marina tokoa fa isy ny mpaminany sandoka, fa maro izy ireo miasa eto Madagasikara ankehitriny. Kanefa nilaza koa Jesosy fa aniraka ny mpaminany izy. Vakio ny Matthieu 5:4 fa misy teny manao hoe: hotoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra. Tsy mpaminany sandoka mihitsy no iran'i Jesosy hitory ny filazantsarany sy ampitandrina ny olona amin'ny fahatezerana ho avy. Tadidionao pieno ny fanoharana amin'ny vary sy ny tsy miparifary. Eo amin'ny sa misy vary ihany no namafaza ny fahavalo sy miparifary, ka niara-naniry ny vary sy ny tsy miparifary. Raha tsy pahanao ny mpaminany rehetra ary ianao miaraka amin'ny tsy parifary ny vary, dia ho takina aminao ny lalam-pamonjena. Lalana roa ihany izay mifanipaka no misokatra eo anatrenareo filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy izao: na ianareo mankatoa ny baikon'Andriamanitra araka ny ositra azonareo,
na ianareo anaradia anireo mpitondra fivavahana tamin'ny andron'i Jesosy izay niteny hoe izahay tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara. Raha nitranga voalohany no safidinareo, izao ny dikany, tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao ianareo, fa miova amin'ny fanavaozana ny sainareo, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Romanina 12:12.